Ho an'ireo izao vao manjoy ny televiziona malagasy dia mivantana etỳ amin'ny lapam-panjakana Iavoloha ny fandarana manokana antsika androany amin'ny ety somatolakandro etỳ amin'ny lapam-panjakana Iavoloha satria androany no fotoana voatendry anolorana ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta efa mahazo ny toerana ao arinanay mianatao ireo mpikambana vaovao anivon'ny gouvernemanta amin'izao fotoana izao. Ireto aorinantsika reto miorarinyena no anatanteraka an'ireo programa nasan'ny filohan'ny Rajoelina ao anatin'ny fampandrosoana firenena programa nasa izay mifototra amin'ny andro telo lehibe izay efa anisan'ny nambaranao teo aloha teo Ratsahivina raha ny zava-misy ety amin'ny lapam-panjakana Iavoloha miorarinyena maromaro ireo olom-baovao ao anatin'izay gouvernemanta vaovao ny Prime Ministre Tsay Christian izay misy ihany koa nefa ireo ministra teo aloha tazana indray ato anatin'ity gouvernemanta ity. Maromaro ireo olom-baovao misy tarehana olona teo anivon'ny sehatra politika, misy ihany koa solombavam-bahoaka ao anatin'izy ireo misy ny efa teo aloha araka nambarantoto teo no niverina tamin'ny toerana ny andraikitra ministra anazy misy kosa tena tarehan'olona vaovao tanteraka inona fa teknisiana natanteraka ny fampandrosoana izay kendren'ny filoha Andry Rajoelina no antony ny safidianana ireto mpikambana vaovao eo anivon'ny gouvernemanta ireto. Nitsikatra ihany koa maro ny andrem-bavilanitra toto sy fanomezana nisy rehefa avy eo moa izany ho hitantsika tsirairay avy izy ireo fa fanombohana mba avonkoa ny fitenin'ny vahiny no nanambaranay anareo an'izay tamin'ny Tsahivina etiany tamin'ny 12 Jolay 2024 no namoahana ny didim-panjakana nanendrena indray ny Prime Ministre Tsay Christian anarana telo natolotra ireo solombavam-bahoaka avy amin'ny vondrona toko politika maro anisa izany hoe ny herimara izany no nanolotra ny anarana telo ka tao anatin'ireo ny anaran'ny Tsay Christian ary izy moa no safidian'ny filoha Andry Rajoelina anohy indray ireo asa fampandrosoana kendrena izy ireo ho tanterahana eto amin'ny tany sy ny firenena. Araka ny fanolazana teo miorarinyena ray volana sy 10 andro taty aorinan'ny nanendren'ny filohan'ny Rajoelina ny Prime Ministre Tsay Christian hitantana indray ny gouvernemanta tonga amin'izao fotoana anendrena ireo ministra andrafitra an'izay gouvernemanta izay fandinihana lalina izany no nataon'ny filohan'ny Rajoelina sy ny Prime Ministre Tsay Christian tao anatin'ny fandrafetana an'ity gouvernemanta ity nisy ireo araka ny nolazaintsika teo ho an'ireo ministra teo aloha nisy ny tombana natao azy ireo ho an'ireo ministra vaovao ihany koa mazava ho azy fa tsy maintsy nisy ny entretien araka ny fomba fiteny tao anatin'izay fomba ny safidianana azy ireo izay mbola isy ihany moa ny lahateny ho ataon'ny filohan'ny Rajoelina ao anatin'ity lanonana androany ity anazavany misimisy kokoa mazava ho azy ny paikady ny antony safidianana nyreto ministra vaovao andrafitra ny gouvernemanta ireto. Inona ihany koa tena andrasana amin'ireto ministra vaovao ireto ny filoha Andry Rajoelina sy ny Prime Ministre Tsay Christian moa no andrasana amin'izao fotoana izao fa ny eto amin'ity efitrano malalaka eto amin'ny lapam-panjakana Iavoloha ity dia efa forolanina avokoa na ny mpanao gazety na ny nambarateo ireo mpikambana vaovao anivon'ny gouvernemanta apita aminao izay mivantana izay eto anivon'ny televiziona malagasy fotoana fohy minitra fohy sisa no andrasantsika hiandrasana ny fidiran'ny Prime Ministre Tsay Christian ary ny fidiran'ny filoha Andry Rajoelina. Nambarako teo ihany ny Prime Ministre Tsay Christian no efa miditra ny efitrano tojo fanomezana amin'izao fotoana izao ny Prime Ministre Tsay Christian izay Tsahivina hiatrany fa tamin'ny 12 Jolay 2024 teo no notendreny ny filoha Andry Rajoelina indray fanendrena fanefany no tanterahan'ny filoha Andry Rajoelina ny Prime Ministre Tsay Christian tamin'ny 12
jolay lasa teo ny teo alohan'ny ny antony izay fanendrena izay indray dia nolay fifidianana solombavam-bahoaka tanterahana teto amin'ny tany sy ny firenena tamin'ny 9 Mey lasa teo ny 7 Jona no namoaka ny valim-pifidianana tamin'ny fomba ofisialy ny teo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana ny azakazaka amin'ny toetra raha-pirenena nanomboka teo tojo fanomezana satria nisy ny fifidianana ireo bromaritra teo anivon'ny anteny miera-pirenena tao arinan'izay ny 12 Jolay ohatra no voatendry no laniny ny rehetra ny filohan'ny anteny miera-pirenena Tokely Justin tsara mariana ihany izay tsy ny Irmara ihany no nandany ny panina ny filohan'ny anteny miera-pirenena fa lany 100 isan-jato izany hoe vondrokely politika rehetra nandany ny filohan'ny anteny miera-pirenena Tokely Justin izay tsy ato anivony ity fanendrena vaovao mpikambana anivon'ny gouvernementa ity no izy efa filohan'ny anteny miera-pirenena izay raha tsy aivina fohifohy ny lalana politika na tonga avantsika amin'izao fanolorana ny mpikambana eo anivon'ny gouvernementa izao nisan'ny seza izy teo tojo 9 raha 7 ny isan'ny ministera teo alohan'ny teo anivon'ny gouvernementa teo aloha dia ny tombo roa izana ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernementa araka nambara teo misy tare misy ministra izay efa teo efa fantatra ny tarena misy ministra tena vaovao mihitsy misy ny solombavam-bahoaka izay voatendry ministra iny ihany koa tojo lahateny nataony filohan'ny Rajela tany Thomas iny raha tsy diso hoe anisany hotendrena ministra misy amin'ireo ministra izay hotendrena eo anivon'ny reo solombavam-bahoaka anisan'resan'ny tany Thomas izay araka ny efa nolazainao teo moa mihorarinena raha fitinina lalana politika natongavana tamin'ity androany ity tsy mitovy amin'ireo fanovana mpikambana anatin'ny gouvernementa hatramin'izay ity fanovana gouvernementa tamin'ity indray mitoraka ity satria dia ity fanovana gouvernementa ity dia voafaritra tao anatin'ny lalàna tanteraka satria tao aorian'ny fifidianana solombavam-bahoaka no tanterahana farany teo dia tsy maintsy nametra-pelana ireo mpikambana teo anivon'ny gouvernementa izany hoe tsy maintsy niala tamin'ny toerana nitarika azy ireo moa ny premier ministre Tsay Christian avy eo nisy ny fanolorana ny anarana izay eo amin'izay toeran'ny premier ministre izay ary nanendren'ny filohan'ny Rajoelina indray ny premier ministre Tsay Christian ny fanovana gouvernementa hatramin'izay moa araka ny efa fantatsika dia tea miainga avao ohatra ny eo anivon'izay fanapana tanteraka izay ny filohan'ny Rajoelina sy ny premier ministre Tsay Christian ny filohan'ny Rajoelina no hiditra aloha isika naka eto amin'izao fotoana izao velantsika iaina mivantana ny vahoaka rehetra manaraka ny televiziona malagasy. Andriamatoa filohan'ny Republikan'ny Madagasikara, Andriamatoa Premier Ministra lehibe ny gouvernementa, ianareo izay voatendry andrafitra ny gouvernementa vaovao, ianareo vovonana iadian'ny lohany eo amin'ny toeram-boninahitra misy ianareo tsirairay avy, ianareo vahiny rehetra nasaina manatrika izao fotoana anio izao. Arahaba tompoko lahy, arahaba tompoko vavy. Ny azo tokoa no mijoalajoala, ny fakany no lalipaka, ny trano no mitsangana, ny fototra no tsara rafitra, ary ny fanjakana kosa no mijoro hatrany sy mafiorina dia eo ilay fitiavan-tanindrazana lalipaka sy ilay foto-kevim-pijoroana mafiorina. Ka ho toy vakana ireo ezaka rehetra efa natao sy ho fanatanterahina angana indrindra ny politika akaboben'ny fanjakana izay mibanjina ny fahatratrarana, ny fandrosoana angana sy maharitra
ary indrindra mipaka amin'ny vahoaka malagasy iray manontolo dia tontosaina ny fotoana anio alakamisy 12 ny volana aogositra taona 2024 izay entina anambarana sy anendrena ireo mpikambana andrafitra ny gouvernemanta. Izao fananganana gouvernemanta izao dia tanteraka tao aorianan'ny sivana izay natao ary ihany koa entina ho fanajana izay voalaza ny lalam-panorenana. Singana izay hitondrana fanovana sahala amin'ny diantana ka mibanjina ny lasa, anatsarana ny ankehitriny ary mba hisin'ny ho avy mamiratra ho an'ny vahoaka tsy vaky volo. Araka izany ary ny fandaharam-potoanantsika anio dia izotra ho toy izao. Mandray fitenenana voalohany Andriamatoa filohan'ny Repoblikan'ny Madagasikara. Manaraka izany dia isy ny famakina ireo didim-panjakana sy ny mombamomba ireo izay voatendry andrafitra ny gouvernemanta. Aorianan'izay dia isy ny fakana ny sary ofisialy ary rehefa vita izany dia iroso avy hatrany amin'ny fanantanterahina ny filan-kevitry ny minisitra voalohany ireo mpikambana vaovao andrafitra ny gouvernemanta. Koa tsy andrela intsony isika tombokolay, tsy andrela intsony isika tomboko vavy fa natateraka ny fandaharam-potoana ka eo amin'izany indrindra ary dia manasanao ampanajana tanteraka andray ny fitenenana Andriamatoa filohan'ny Repoblikan'ny Madagasikara. Andriamatoa Prime Ministre lehibe an'ny gouvernemanta, Andriamatoa sy Ramatoa isany, mpikambana, andrafitra ny gouvernemanta vaovao. Ianareo mpanao gazety, ry vahoaka malagasy, tompokilasy, tompokivavy. Ampifaliana no iarabako sy itsidiako ny tokantrano tsirairay avy amin'izao takariva izao. Ary eo ihany koa ianareo tonga manatrika izao lanonana ofisialy fanambarana ny mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta vaovao eto amin'ny lapam-panjakana Iavoloha. Tamin'ny 14 ny volana novambra 2024 dia nisafidy ny tenako ny vahoaka malagasy anohy ny asa fampandrosoana izay efa napetraka teto amin'ny firenena. Ny safidy ny fandrosoana, ny safidy ny filaminana fa tsy nanaiky ho zarazaraina ka noho izany izany daty izany dia mipetraka tsy afaka ato an-tsaina ary mipetraka ato am-po ary mibaiko ihany koa ny lalana ho ale anasoavana ny vahoaka malagasy sy ampandrosoana any Madagasikara. Mazava ny lalana hodiavina ao anatin'izao mandat faharoa izao. Ny tanjona voalohany dia ny fanenana ny fahantrana izay misy iainany vahoaka malagasy. Ny faharoa dia ny ampiakatra ny fiarom-piainan'ny vahoaka malagasy. Ao anatin'izany dia tsy maintsy tohizana ny ezaka sy ny asa rehetra izay efa natomboka atsaraina ny fomba fiasa ary indrindra dia tsy maintsy ataontsika ny fomba rehetra mba hampamiratra ny Madagasikara. Manome toky atsika ireo mpamatsy vola, manome toky atsika ny sehatra iraisam-pirenena ary zany indrindra voela voaingana dia sambana 20 taona aty aoriana
tamin'ny diratsika tao anatin'ny vondrona sadaiky dia ny safidy izy ireo any Madagasikara amin'ny alalan'ny tenako hitondra sy ho filohan'ny vondrona sadaiky amin'ny taona 2020. Midika zavatra lehibe izany satria raha tadiditsika tamin'ny taona 2020 dia teto Madagasikara no nisy ny olana. Madagasikara zany no firenena nodedavana vahaolana. Ny filohan'ny sadaiky tamin'izany no mitsara sy mitondra ny vahaolana hoentina. Izany mahavoasafidy atsika ho filohan'ny sadaiky zany dia midika fa efa mizotra makany amin'ny lalan'ny maritoerana sy ny sehatra iraisam-pirenena tsika ny dikan'izany manomboka amin'ny taona ho avy i Madagasikara indray zany no hamany olana misy ao anatin'ny vondrona sadaiky ary Madagasikara tsy hitondra olana tsony fa hamany olana aty amin'ny vondrona sadaiky. Efa itsika ihany koa zao no secrétaire général ny COI, ny Commission de l'Océan Indien. Isika ihany koa no filoha lefitra any amin'ny Nations Unies ao amin'ny fitarihana ny fivoriam-be izay atao. Manana candidat ihany koa tsika amin'ny tantara voalohany ho président ny commission ny Union Africaine. Tsotra no zavatra lazaiko. Ny mampamiratra n'ity fireneny ity tsy vita ao anatin'ny fotoana fohy fa ezaka lava reny ary ny zavatra afaka lazaiko ankehitriny dia tsapa hita an'ireo filoham-pirenena aty amin'ny continent africaine fa manana ny toerany zany Madagasikara zany ary mamiratra ny diplomasia atsika ankehitriny. Ho tohizatsika zany ho tohizatsika zany amin'ny ezaka zay anafaka ny Madagasikara ao anatin'ny aizina zay niainantsika nandritra ny taona maro. Mahandro tsika ankehitriny fa ny mpitondra ankehitriny reny nomenatsiny sa mpitondra ny fandimby mamperitreritra sy malasa sainy zany. Fa kosa tsika tsy milavolefiny araky ny teny efa nomeko araky ny fanamby efa napetrako tsy maintsy sy mandroso Madagasikara ary zay ny ilaina mpiara-miasa vonona sa anova an'ity fireneny ity. Zay ny mazava-dehibe ny fotoana antsika androany amin'ny ametrahana ny gouvernementa vaovao. Manaja ny rafitra demokratika isika satria rehefa avy niatrika ny fividianana solombavam-bahoaka isika nivoaka nisan'ny maro anisy, nivondrona maro anisy ary ao anatin'ny fanajana ny fenitra demokratika dia nametra-pelana ny gouvernementa tamin'ny 10 ny volana Jolay lasa teo. Andro vitsy tao aorianan'izay dia nanendry ny Prime Ministre lehibe ny gouvernementa ny tenako ary araka ny nambarako taminareo dia naka fotoana tsara isika nanaovana tombana sy nijery todika niasa sy niezaka an'ireo ministra mpikambana tao anatin'ny gouvernementa. Koa tonga anio tonga ny fotoana ho fanendrena amin'ny fomba ofisialy ireo ministra izay andrafitra ny gouvernementa vaovao ary koa ireo sekretera mpanjakana izay anampy azy ireo amin'ny fanatanterahana ireo programan'asa lahara-pamehana ny fitondram-panjakana. Araka ny teneniko teo dia mila manatsara ny fomba fiasa isika, mila miopana sy mitodika tanteraka amin'ny filana andavanandro ny vahoaka ary mametraka trano ny fanjakana tsara tatana. Ianareo no ministra notsongainy tanatin'ny maro tamin'ny alalan'ny sivana isan-karazana. Ny nanamarika anareo dia ankoatra ny fahaiza-manao dia nisongadina ny fahavononana hiatrika ireo asa sy fanamby rehetra miandry eo anivon'ny departementa izay iandraketanareo tsirairay avy.
efa mazava ny tanjona etsika anyvana ny tantarany Madagasikara. Nandroso drafitra sy paikady mazava ho tanterahana ianareo minisitra tsirairay avy ireo. Anteriko antrany fa ny minisitra dia titra fotsiny ihany, zany anarana hoe minisitra izany. Ny minisitra dia tsy finalité na point de départ akory, fa ny minisitra eo vao manomboka ny asa, eo tsy point d'arrivée, fa eo vao manomboka ny asa, eo ny point de départ. So matsinareo mieritreritra fa minisitra dia tsy asa, eo vao manomboka ny asa, manomboka eto. Eto vao ijeritsika ny fomba rehetra natanterahana ny roviana mpandrosoana sy anivana ny Madagasikara. Maromaro taminareo no natao entretien, maromaro taminareo no nametraka nyreo engagement. Fa ny zavatra nyresahantsika dia hoy aho hoe tandremo fa tsy ministra no dia daviko, tsy ministra no dia daviko monsieur le premier ministre, tsy olona ho tendrena no ilainay, fa olona afaka novan'ny tantara sy ametraka tantara eto amin'ny firenena, fa indrindra ao anatin'ny departementa misy anareo tsirairay avy. Noho izany dia fahefana entina manatanteraka ny fanasoavana ny vahoaka ny toerana zay iandrakitantsika tsirairay avy. Mila ezaka sy asa isan'andro izany mba anatratrarantsika ny tanjona zay matimatesantsika dia ny amoaka amin'ny Madagasikara ao anatin'ny fahantrana izay iraha mahita, iraha malala sy sedrain'ny vahoaka malagasy ankehitriny. Tompokilasy, tompoko vavy, maro ireo nametraka CV ary naneo ny fahavononany an'olo-tanana ampandroso anyity firenena malalatsika ity. Ity gouvernementa vaovao ity dia ahitana ministra 400 ary ny 500 isanjaton'izany dia ministra vehivavy avokoa. Ity gouvernementa ity zany no gouvernementa be vehivavy indrindra. Maneo zany fa manome lanja ny miraleta isika eto a Madagasikara ary voniny sy say manome anjara toerana sy andraikitra goavana ho an'ireo andriambavilanitra. Amiko manokana, akoatran'ny hoe manam-pahaizana sy manan-taleta dia manolo-teny ary rehefa miasa dia miasa ny vehivavy malagasy ka mendrika asongadina amin'izay fahaiza manao an'izay. Asitsika tehaka ihany ho an'ny vehivavy malagasy. Androany ihany koa isika ary ao anatin'izay fanendren'izay eto aloha dia tiako milaza aminareo andriambavilanitra fa raha mbola misy safidy amin'ny hoe raha mbola mitovy ny fahaizana na mitovitovy ihany aza na somary latsa-datsaka kely ary tsy maninona amin'ny lehilahy sy ny vehivavy dia aleoko foana ny safidy ny vehivavy. Ao olazainy ny tompona andraikitra eo moa fa hatramin'ny ora farany ary dia mbola hoe iza no safidiny dia mibalanse foana makany amin'ny vehivavy. Ao ny ministra ny intérieur vehivavy, ao ny ministra ny enseignement technique et formation professionnelle vehivavy, ao ny ministra ny fizahatany vehivavy, ao ny ministra ny télécommunication vaovao vehivavy, ao mikasika ny fahaleovan-tena ara-tsakafo vehivavy. Maro samihafa ministra ny ao moa zay efa ministra eo fa noho izany maro ny vehivavy ary mino matoky sy manantena fa andeha aingana kokoa tsika amin'izao gouvernementa zay ho rafetintsika vaovao zao. Eo ihany koa ny sekretara mpanjakana izay efa napetratsika io hoe io dia hitarika an'ireo asa maika sy asa tena ilaina afanganana ihany koa eto amin'ny firenena. Anisan'izany ohatra ny sekretara mpanjakana makasika ny souveraineté alimentaire zay ho tendrentsika androany.
ny sekretera mpanjakana io zany dia anatratra ary eto a dia miteny amin'ny vahoaka malagasy fa tsy maintsy ho tratratsika ny fahaleovan-tena ara-tsakafo anao transformation agricole tsika eto a Madagasikara ho ampitombotsika ny vokatra ary tsy maintsy anondrantsika na io vary na io katsaka na io mangahazo na io sorgho sy ny vokatra hafa samihafa anao transformation agricole tsika raha ao anatin'ny fotoana fohy izany a dia ho tratratsika sy ho vitatsika efa vonona ny paikady rehetrarehetra ametrahantsika an'izany noho izany ny sekretera mpanjakana izay miandraikitra ny fahaleovan-tena ara-tsakafo dia andrindra aloha voalohany indrindra ny fanaparitahana ireo zezika ny fametrahana usine fanaovana zezika ao anatrehan'ireo sopotro Madagasikara anankifito eto amintsika ny ministra zany efa misy tetikady lehibe sy goavana ho ataony fa misy zavatra kelikely ho ataon'ny sekretera mpanjakana nefa tonga dia misy vokatra ny avy hatrany akoatra ny fanaovana usine akoatra ny fanaparitahana n'ireo engrais dia izy ihany koa no ikojakoja sy anametraka ireo fanamboarana an'ireo tohadrano maro be manerana ny Madagasikara io sekretera mpanjakana io ihany koa no anaraka ilay teknika fambolena hoe pombivonja any a Zimbabwe za moa voatany a Zimbabwe tao fa tena tena tolagaga ianao satria efa manondrana katsaka manondrana volo marobe ny ao a Zimbabwe ary ifanampy amintsika izy areo teknika pombivonja io dia avy Zimbabwe no aparitaka eto a Madagasikara ny olona zay manana tany eo amin'ny refitany 600 mètres carrés eo dia afaka mavely tena tsara ny fianakaviana ao anatin'izany teknika pombivonja izany ny tanjona apetratsika dia ampitombo ny vokabary eto a Madagasikara ao anatin'ny taona fohy tsy ho kabary intsony io betsaka nanao kabary ho an'ny Chine tsika zao amin'ny afaka andro vitsivitsy misy convention sy contrat ho signenany ary tsy maintsy ataontsika ny ampiakatra 5 ny vokabary eto amintsika ao anatin'ny fotoana fohy ao ihany koa ny sekretera mpanjakana maro samihafa fa ho apetratsika ihany koa ny sekretera mpanjakana miadidy ny électrification rurale et des ménages io no isehatra sy fampiraharaha sy ametraka ny programme anasa amin'ny famokarana herinaratra eny anivony reny commune zay mbola tsy misy jiro reny ankehitriny io sekretera mpanjakana io ihany koa no iandrindra sy andraikitra ny fizarana ny azavana ho anao tsy ianao afa-tsy zay io sekretera mpanjakana io satria ny tanjona apetratsika dia afaka heritaona dia isitraka an'le jiro azavana ho anao ny malagasy tsy manana jiro manerana ny Madagasikara tsika tsy hiemotra amin'izay fitsikerana ho ataotsika fa maro ny olona nitondra fa vitsy nitondra labozinga manontany amin'ireny tokantrano reny fa tsika kosa hitondra azavana satria tsika me azavana izarany zany azavana zany isako ny tokantrano fa anazava ihany koa any Madagasikara iray manontolo ametraka ihany koa tsika ny sekretera mpanjakana miandraikitra ny ady amin'ny fahantrana na ny secrétaire d'État en charge de la lutte contre la pauvreté et la réinsertion sociale io dia tsy ho mpanasa lamba foana ny olona fa metraka tsika hoe inona ny asa mety mahavelona akoatra ny fanasana lamba inona ny zavatra tokony ho atao hitsinjovana ny maolona ametraka ihany koa tsika ni secrétaire d'État en charge de l'économie et du plan ni secrétaire d'État en charge de la coopération économique na ny secrétaire mpanjakana miandraikitra ny fifandraisana ary économique iraisam-pireneny ametraka ihany koa tsika ny secrétaire d'État en charge de la jeunesse et de la lutte contre les stupéfiants io ihany koa mbola ho atao amin'ny manaraka ihany koa ny secrétaire d'État en charge de la digitalisation et des services publics ametraka ihany koa tsika ny secrétaire d'État en charge du commerce et de la consommation ary ny secrétaire d'État en charge de l'artisanat
et des métiers misy amin'ireo zany mbola ho tendrena sy mbola ho fatenina ary eto koa dia milaza zany hoe zay misy fandraika amin'ireo dia misokatra ho an'ny rehetritsika zay tia tanindrazana maneho an'izay fahavononan'izay a dia mbola afaka misivana sy mandray an'izany olona zay vonina an'olo tena ho an'ny tanindrazana zany. Andriamatoa sy ramatoa ministra, voasivana sy niavaka tao anatin'ny maro ianareo. Minitsy matoky aho fa efa niomana sy efa vonina ho amin'ny andraikitra masina izay ankinina aminareo tsirairay avy ianareo. Anotanteriko fa tsy misy ary tsy hisy fandeferana ny hafanaovana tsirambina ny fitantanana amin'ny akapobeana. Mino aho fa tia tanindrazana nareo ary anao ny ezaka rehetra. Io moa teneniko hoe raha resaka ao ianareo ny ministra ny agriculture, ny souveraineté alimentaire, ianareo ministra rehetra tsy ao anatin'ny barao kory ny fandrosoana, tsy ao anatin'ny barao no hovovolo ny vary fa eny an-tsaha ny vary no voleny. Mila midina eny an-tsaha isika. Ny ministra ny rano vaovao tsy ao amin'ny barao no sokafana ny robinet dia ny mandeha ny rano fa mila jerevana ny fomba azahoan'ny malagasy rano, na io eto andrenivohitra na io any amin'ny districta tsirairay avy any. Rehefa nitety an'i Madagasikara ao ataontsika tanjona ny zavatra asa tsy nisy tsy vita hatramin'izay izahantsika ho atao. Nidina tany amin'ireny toeran'ireny ary rehefa mahita ianao eo vao mametraka fanampy, satria za zao dia midina miresaka amin'ny vahoaka ary hitako any Besalampy tsy manana rano misotro madio. Amin'izao tsika miteny zao tsy hoe efa nisy dia tsy mandeha fa tsy misy mihitsy hoe jirama mikasika ny rano any. Anisan'ny tanjona ho apetratsika zany. Io zany ny zavatra tiako afatra tiako apetraka atsika ministra, mila midina isika sur terrain. Vao misy ny olana mila midina tsika fa tsy andry ao anaty barao. Efa mamety torolalana, mamety toromarika, zay mba zavatra andrasana atsika. Andrasan'ny vahoaka fa tsy andrasako ihany, tsy andrasan'ny prime ministre, fa zay ny andrasan'ny vahoaka amintsika ministra tsirairay avy. Ao anatin'izany dia zava-dehibe loatra noho izany. Ny fatokisana napetraka ny vahoaka tamintsika koa tsy azo leferina ihany koa ny fijerevana tombontsoa manokana fa tokony homena lanja hatrany ny tombontsoan'ny be sy ny maro sy ny tombontsoa ambony ny firenena. Tsy ekena ary tsy azo ekena noho izany ny fanaovana kolikoly amin'ny endriny inona na amin'ny endriny ahoana. Ny fianianana zay ho ataonareo sy ahosiniavinareo dia ho an'ny vahoaka malagasy, satria anasony fianianana ianareo rehefa avy eo rehefa makao amin'ny trano ny filakevitry ny ministra itsika. Zany fiananana zany tsy ho an'Andriamatoa prime ministre fa ho an'ny vahoaka malagasy no anaovanareo an'izany fiananana zany. Noho izany dia manakasina loatra ny ajidy sy ny andraikitra apetraka aminareo, miandrandra fampandrosoana aingana sy mipaka isa-tokantrano ny vahoaka. Koa ianareo no tokony andraikitra voalohany amin'ny fanatanterahana ny vinam-pampandrosoana izay napetratsika ho an'ny vahoaka malagasy. Ifanometana antsika, ifanampy itsika, satria iray isika hiaraka hanasoa ny vahoaka malagasy isika. Andriamatoa sy ramatoa ministra, maleova malasana ary ataovy ampitiavana ny asa rehetra izay tandrify anareo. Ataovy ho lara-pamehana ny fanajana sy ny fahamarinana. Tsinjovy hatrany ny vahoaka malagasy izay miandrandra fantatra amin'ny asa izay andrasana aminareo tsirairay avy. Andriamanitra ne anazava ny lalanareo eo ampanataterahana izany adidy goavana miandry anareo izany. Ho fakahirezana anareo sy ho jiro anazava ny lalana izay ho alehanareo dia zaraiko aminareo ny tenin'ny soratra masina ao amin'ny oabolana fa 9 andininy fahatelo manao hoe
akino amin'ny tompo ny asanao dia ho tanteraka izay kasainao. Nintsy matoky aho ary resy lahatra fa rehefa samy manatanteraka ny andraikitra antsakany sy andavany ny rehetra dia ho tratra ny tanjona sy mifanamby apetratsika dia ilay hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso. Masina ny tanindrazana, misaotra tompokilahy, mankasitraka tompovavy. Mankasitraka mankatelina andriamatoa filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara tamin'izany lahateny nidinao izany. Izao kosa isika dia hiditra amin'ny tapany faharoa amin'ny fotoana anio koa dia manasanao ampanajana andriamatoa sekretera jeneraly eto anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika Iroso ety anoloana anonona ireo mpikambana andrafitra ny governemanta. Andriamatoa Jaina filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara, Andriamatoa Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta, Andriamatoa sy Ramatoa Isa ny ministra sekretera mpanjakana voatendry andrafitra an'izao gouvernemanta vaovao izao. Tompokilahy sy tompokovavy. Ankehitriny dia hovakina amintsika ny didim-panjakana manindry ireo mpikambana ao amin'ny gouvernemanta. Ny fiadinan'ny Repoblika didim-panjakana laharana fa 420 tsipoka 20 sy 900 manindry ireo mpikambana ao amin'ny gouvernemanta. Ny filohan'ny Repoblika araky ny lalam-panorenana araky ny didim-panjakana laharana fa 420 tsipika 950 sy 700 tamin'ny 12 ny volana Jolay 420 manindry ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta. Araky ny tolo-kevitry ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta dia mamoaka izao didim-panjakana izao. Andininy voalohany, tendrena ho mpikambana ao amin'ny gouvernemanta amin'ny ministre ny folo alinday ny général de corps d'armée Saivelo Lalamonja Delphin. Ny généraly Saivelo dia nivoaka ary nahazo ny diplôme atao amin'ny académie militaire Antsirabe ary nivoaka niara-nihira tamin'ny andiany faha-70 tamin'ny taona 720 ny taona 3 izy dia nahazo ny mari-pahaizana diplôme d'état-major de ECI. Ny taona 10 ary hatramin'ny taona faha-10 dia nisitraka ny diplôme d'études de défense et de stratégie Université de défense nationale de Chine. Raha ny andraikitra nosahany dia ny taona 13 teo izy no voatendry ary nandrafitra ny gouvernemanta ny farany teo ama ministre ny folo anday. Ny taona 13 izy no efa chef d'état-major des armées. Ny taona 13 coordonnateur général des projets teo anivon'ny ministère ny folo anday. Ny taona 13 dia efa directeur des écoles et formation militaire teo anivon'ny état-major général des armées. Ny taona 13 dia efa commandant de l'école nationale des sous-officiers de l'armée ou ENSOA tany Antsirabe. Ary ny taona 13 officier coordonnateur général teo anivon'ny direction de la sécurité présidentielle. Makasitraka tompoko. Ministre ny Raharambahiny Ramatoa Rasata Rafaravavy Tafika. Manana ny mari-pahaizana PhD en relations internationales et diplomatie tamin'ny taona 7 mention très honorable. Ny taona 13
diplôme de l'École nationale d'administration de Madagascar ou ENAM, mention très bien, en agent diplomatique et consulaire, tamin'ny andiany fa 2020, ny taona 24 master 3e cycle option fonction publique, teo anivony international, école des hautes études internationales, mention très bien, ny taona 24 master 1 en droit international européen à l'université de Paris, Ouest Nanterre La Défense, ary nahazo ny mari-pahaizana master 2 en droit public et sciences politiques tamin'ny taona 24. Raha ny andraikitra ny sahany dia ministry ny rarambahiny izy nanomboka ny taona 2024 farany teo, ny fa 2024 directeur de l'expansion économique teo anivon'ny ministère an-rarambahiny ihany, mpampianatra eo anivon'ny école nationale de l'administration nationale nanomboka ny taona 2024, ary mpampianatra ihany koa eo anivon'ny institut de communication des affaires et du management na ISCAM nanomboka ny taona 2024. Mankasitraka tompoko. Pitahiry ny fitomboka sepanjakana, ministry ny fitsarana, Andriamatoa Rakotomandimby Benjamin. Manana ny diplôme spécialité en contrôle et contention administratif teo anivon'ny Institut international d'administration publique tany à Paris, France. Manana ny diplôme de spécialité en management des organisations publiques teo anivon'izany institut zany ihany, ary major de promotion tamin'ny taona 2027 teo anivon'ny Université de Madagascar en droit public et sciences politiques. Ny tenany moa dia magistrat de premier grade, ary nanomboka ny taona 2024 dia conseiller spécial de président de la République, ary procureur général près de la Cour suprême, ancien haut conseiller constitutionnel, ary voafido sénateur teto Madagascar, ary président de la commission juridique et affaires étrangères izy tamin'izany fotoana zany. Mankasitraka tompoko. Ministry ny fitsinjaram-pahefana sy ny fanajariana ny tany, Andriamatoa Andriatsitoaina Naina. Raha ny fianarana ny ratoviny dia manana ny diplôme d'études spécialisé en contrôle de gestion et finance, manana ihany koa tamin'ny taona 2027 ny maîtrise en économie teo anivon'ny Université Orléans. Araky ny fatatsika moa dia nandrafitra ny gouvernement maromaro izy alohan'ny amin'izao nendrena azy indray ho ministry ny fitsinjaram-pahefana sy ny fanjariana ny tany zao. Raha ny farany afataratsika anazy dia efa voafido be ny tanàna ny commune urbaine Antananarivo, ny taona 2024 ihany koa izy no ministra ny rarambahiny, nanomboka ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2027 dia nisahana andraikitra teo anivon'ny sehatra tsy miankina, ko anisan'izany ny filohan'ny groupement des entreprises de Madagascar ary ny filohan'ny syndicat des industries de Madagascar. Izy dia filohan'ny tale général ny groupe Andriatsitoaina nanomboka ny taona 2020 izay orinasa misehatra amin'ny lafiny imprimerie, ny bâtiment ary ny média. Mankasitraka tompoko. Ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola, Ramatoa Rabarnir Narson Rindra Hasimbelo. Manana ny mari-pahaizana diplôme d'études approfondies en droit public teo anivon'ny université ny La Réunion tamin'ny taona 2024. Ny taona 2025 diplôme de fin d'études et d'aptitude aux fonctions de magistrat teo anivon'ny école nationale de magistrature et des griffes. Ny taona 2024 manana ny diplôme de maîtrise en droit public et sciences politiques
teo anivon'ny Institut catholique de Madagascar, major de promotion. Ary ny taona ray sy roa arivo dia diplôme d'études universitaires en sciences sociales izay teo anivon'ny Institut catholique de Madagascar ihany koa, ary mention très bien, mention bien, major de promotion. Raha ny andraikitra izay nosahany dia nanomboka ny taona ray sy roa arivo izy no efa ny andraikitra ny mahaministra ny toe-karena sy ny fitantanam-bola. Efa secrétaire général ny ministère io ihany koa izy ny taona roapolo sy roa arivo, ary talohana nendrena azy ho ministre nyzany départementa izany. Gouverneur ny institution financière internationale maromaro izy nanomboka ny taona roapolo sy roa arivo. Anisan'izany ny Fonds monétaire international, ny Banque mondiale, ny Banque africaine de développement ary ny AIIB. Ordonnateur national du Fonds européen du développement nanomboka ny taona roapolo sy roa arivo. Président du conseil d'administration na société mpanjakana maromaro, anisan'izany ny Aro, ny SPM, ary mpikambana eo anivo ny filakevim-pitatana ny société à participation d'État ihany koa maromaro, toy ny Sonapar, ny Air Madagascar, sy ny sisa sy ny sisa. Mankasitraka tompoko. Ministre ny Atany Ramatoa Raja Volony Aina Nirtso. Manana ny mari-pahaizana diplôme de l'école nationale d'administration de Madagascar, administration civile, tamin'ny taona telo sy roa arivo. Ary manana ny mari-pahaizana maîtrise en sciences naturelles option pharmacologie ny taona roa arivo. Raha ny andraikitra nosahany dia directeur des ressources humaines teo anivony zany ministère izany ny tenany, nanomboka ny taona roa amby roapolo sy roa arivo. Préfet d'Ambatondrazaka ny taona sivy amby folo sy roa arivo. Efa directeur de l'administration générale et territoriale teo anivon'ny région Alaotra Mangoro, nanomboka ny taona efatra amby folo sy roa arivo ka hatramin'ny taona sivy amby folo sy roa arivo. Ary secrétaire permanent régional de la commission électorale régionale eo anivon'ny faritra Alaotra Mangoro ihany koa ny tenany, nanomboka ny taona efatra amby folo sy roa arivo. Efa secrétaire général ny faritra Nosy ny taona raiky amby folo sy roa arivo ka hatramin'ny taona telo amby folo sy roa arivo. Ary nisahana amin'ny toerana maromaro toy ny Anjozorobe, Vatomandro ary Sonerany Vongo amin'ny chef district ny taona dimy sy roa arivo ka hatramin'ny taona folo sy roa arivo. Mankasitraka tompoko. Ministre ny filaminam-bahoaka, contrôleur général de police Rakoto Armanana Erilala. Manana ny diplôme d'études approfondies en droit public et sciences politiques tamin'ny taona valo sy roa arivo, ary tamin'ny taona telo sy roa arivo no nahazoany ny mari-pahaizana maîtrise en droit privé. Marina moa fa contrôleur général de police de 3e échelon ny tenany. Raha ny andraikitra nosahany dia anisan'ireo mpikambana teo anivon'ny gouvernementa nandritra ny taona nanomboka ny taona telo sy roa arivo, telo amby roapolo sy roa arivo ny tenany. Ny roa amby roapolo sy roa arivo no directeur de la recherche et de la formation continue teo anivon'izany départementa izany. Ny taona roapolo sy roa arivo directeur de la lutte contre la corruption et de la discipline, ary ny taona fito amby folo sy roa arivo directeur de la sécurité publique. Mankasitraka tompoko. Ny professeur Randria Manantany Zely Arivelo. Manana ny mari-pahaizana diplôme d'agrégation en médecine humaine ny taona dimy amby folo sy roa arivo. Ny taona roa amby folo sy roa arivo diplôme d'études de formation spécialisée complémentaire en immunologie allergologie faculté de médecine Antananarivo. Ny taona sivy sy roa arivo
diplôme national de capacité d'allergologie teo anivon'ny faculté de médecine et de pharmacie de Clermont-Ferrand, Université d'Auvergne, France. Ny taona fito sy roa arivo, Master of Business Administration teo anivon'ny Institut national des sciences comptables et d'administration d'entreprise na INSCAE eteto Antananarivo. Ny taona enina sy roa arivo, maîtrise en sciences biologiques et médicales en microbiologie. Nanomboka ny taona raiky amby roapolo sy roa arivo ny tena no efa ministra ny fahasalamam-bahoaka. Ny taona roapolo sy roa arivo, directeur général de fourniture des soins teo anivon'ny ministère en santé publique. Ny taona fito amby folo sy roa arivo ka hatramin'ny taona roapolo sy roa arivo, directeur de la transfusion sanguine teo anivon'ny ministère ny fahasalamam-bahoaka ihany. Mankasitraka tompoko. Ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa, Ramatoa Chamina Lula, manana ny mari-pahaizana maîtrise en droit des affaires teo anivon'ny université n'Antananarivo, Madagascar. Ny taona folo sy roa arivo, diplôme de l'Institut d'études judiciaires. Ny taona roa amby folo sy roa arivo, diplôme d'études approfondies en droit des affaires teo anivon'ny université n'Antananarivo. Ny taona dimy amby folo sy roa arivo, doctorat en droit des affaires, Université de Paris 1, Sorbonne, France. Marina moa fa ny taona roa amby roapolo sy roa arivo ny tenany no manana ny habilitation à diriger de recherche en droit privé, Université de Rouen, Normandie, France. Ny taona dimy amby folo sy roa arivo ka ankehitriny dia avocat du barreau de Madagascar ny tenany. Nanomboka ny taona valo amby folo sy roa arivo ka hatramin'ankehitriny dia directrice de publication de la revue Droit et Société de l'Université de Mahajanga ary consultante auprès du cabinet Andrefa Consulting Madagascar. Nanomboka ny taona raiky amby folo sy roa arivo dia directrice de l'école de droit et sciences politiques teo anivon'ny université ny Mahajanga. Mankasitraka tompoko. Ministre ny fanabeazam-pirenena, Ramatoa Saondra Armalala Marie Michel. Ny taona fito amby folo sy roa arivo no nazahoany mari-pahaizana doctorat en droit privé et sciences criminelles, Université de Montpellier. Ny taona telo amby folo sy roa arivo, diplôme d'aptitude aux fonctions de magistrat, filière administrative teo anivon'ny École nationale de la magistrature et des greffes, Madagascar. Ny taona enina sy roa arivo, doctorat en médecine, faculté de médecine, Université d'Antananarivo ihany, ary nahazo ny mari-pahaizana maîtrise en administration et droit des affaires. Ny taona ray sy roa arivo teo anivon'ny faculté de droit, Université de Fianarantsoa. Raha ny andraikitra nosahany dia nanomboka ny taona roapolo sy roa arivo dia efa ministra ny fanabeazam-pirenena ny tenany ka hatramin'ny taona telo amby roapolo sy roa arivo. Ny taona sivy amby folo sy roa arivo ka hatramin'ny taona roapolo sy roa arivo dia directeur des affaires juridiques teto anivon'ny fiadinan'ny républicaine Madagascar. Ny taona telo amby folo sy roa arivo ka hatramin'ny sivy amby folo sy roa arivo, juge fiscal et juge des contrats administratifs teo anivon'ny Conseil d'État, Cour suprême, ary médecin généraliste. Ny taona enina sy roa arivo ka hatramin'ny taona folo sy roa arivo. Marina moa zany fa dia magistrat de premier grade, ramatoa ministra ary mpitsabo ihany koa. Mankasitraka indrindra tompoko. Ministry ny fampianarana, ara-teknika sy ny fanofanana arak'asa, Ramatoa Rasoly Arso Marie Marceline.
manana ny mari-pahaizana master 2 en sciences politiques teo anivony the United Nations Institute for Training and Research tany Geneva Centre for Sécurité Sector Governance. Expert ihany koa ny tenany en gestion et coordination des projets de développement, spécialiste en animation, sensibilisation et renforcement de capacité. Marina moa fa nandrato fiofanana ihany koa izy teo anivony zany institut malaza eran-tany UNITAR na the United Nations Institute for Training and Research. Nandray ary nanatrika conférence maromaro teo anivony Union africaine, indrindra moa zany mahakasika ny première réunion du réseau pan-africaine des femmes. Raha ny andraikitra nosahany dia efa représentant de Madagascar lors du forum de haut niveau sur la femme, paix et sécurité ny tenany, représentant de Madagascar lors de la réunion de l'Alliance mondiale des réseaux des femmes du Commonwealth nordique et méditerranéenne et de l'Asie du Sud, experte en matière de développement rural et urbain nandritra ny 12 taona ary voafidy ho top 10 Africa Award tamin'ny taona 2024 en femmes et développement. Mankasitraka tompoko. Ministre ny fambolena sy ny fiompiana Andriamatoa Hadjarson François Sergio, manana ny mari-pahaizana ingénieur en agronomie, spécialisation agromanagement, vice-major de promotion, ny taona 4 diplôme d'études approfondies, spécialisation agromanagement. Marina moa fa ankehitriny ny tenany dia manaraka fiofanana doctorat en agromanagement, développement durable et territorial eo anivony école supérieure des sciences agronomiques. Raha ny andraikitra nosahany dia nanomboka ny taona 2024 no tale généraly teo anivony société Soavanio société anonyme, ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2025 dia administrateur de base de données système d'information teo anivony direction de développement régional ny Atsinanana, faritra Atsinanana. Ny taona 2023 dia consultant pour l'étude des impacts des exploitations agro-industrielles sur les exploitations paysannes teo anivony faritra Itasy sy Haute-Matsiatra. Nandritra ny fotoana lava moa ny tena no consultant indrindra amin'ny évaluation na projet. Mankasitraka tompoko. Ministre ny fampiroboroboana ny industria sy ny varotra Andriamatoa Ralamo Fringa David Herzou, manana ny exécutif MBA Université de Paris Dauphine, option gouvernance tany France, ny taona 2024 nazahoany an'izany. Ny taona 2027 diplôme universitaire de technologie en gestion, logistique et transport, Université de Bordeaux, France. Raha ny andraikitra nosahany dia nanomboka ny taona 2023 directeur général Connecta Madagascar, directeur de cabinet teo anivony ministère ny fampandrosoana ny taona 2023 ary directeur de cabinet ny ministère ny industria sy ny varotra ny taona 2023. Directeur général adjoint ny groupe SMTP Madagascar ny taona 2023 ka hatramin'ny taona 2023. Directeur général First Energy ny taona 2023 ka hatramin'ny taona 2023. Directeur général ID Motors ny taona 2023 ka hatramin'ny taona 2023. Ary efa tale général teo anivony groupe Cipromad Madagascar
ny taona 24 ka hatramin'ny taona 40 mankasitraka tompoko. Ministry ny fitaterana sy ny famantarana toetrandro Andriamatoa Ramonjavelo Manambahoaka Valérie Fitzgerald. Ny taona 7 no nahazoany mari-pahaizana doctorat en administration des affaires tany Québec, Canada, maîtrise en administration des affaires na MBA ny taona 2 ary diplôme supérieur spécialisé en administration de l'entreprise ny taona 7 Ministra ny département sahany ankehitriny ihany izy nanomboka ny taona 3 secrétaire général teto anivy fiadidinany républicaine Madagascar ny taona 7 ka hatramin'ny taona 2 ary directeur des ressources humaines teo anivon'ny groupe Star Madagascar ny taona 2 ka hatramin'ny taona 7 makasitraka tompoko. Ministre ny angovo sy ny akoranafo Andriamatoa Jean-Baptiste Olivier, ingénieur électricien teo anivon'ny école polytechnique fédérale de Lausanne, Suisse, nomboka ny taona 7 ary ingénieur pétrolier ny taona 7 mpikambana teo anivon'ny gouvernement tafarany teo ny tenany ary directeur talé général teo anivon'ny office malgache des hydrocarbures nanomboka ny taona 7 ka hatramin'ny taona nanendrena azy ho ministre izany département izany, directeur des ventes gros consommateurs et produits spéciaux teo anivon'ny galana distribution nanomboka ny taona 2 mankasitraka tompoko. Ministre ny asa vaventy Andriamatoa Rafidson Richard Théodore. Ny taona 1 no nahazahoany mari-pahaizana DSS en gestion des risques et des catastrophes Université d'Antananarivo. Ny taona 3 maîtrise spécialisée en développement local et social Université de Toamasina. Talohany nanendrena azy mpikambana eo anivon'ny gouvernementa dia gouverneur teo anivon'ny faritra Atsinana ny teny nanomboka ny taona 23 ny taona 14 ka hatramin'ny 23 directeur de renforcement des capacités des communes et des régions de Madagascar teo anivon'ny fonds de développement local. Ny taona 13 expert chargé de la coordination du plan national pour la décentralisation et la déconcentration. Ary ny taona 4 expert responsable de transfert de gestion des ressources naturelles teo anivon'ny ONG SAGE, Office national de l'environnement. Mikasitraka tompoko. Ministre ny asa ny fampananana asa ary ny asa mpanjakana Ramatoa Razakaboana Anitra Fitiavana. Ny taona 7 no nahazoany mari-pahaizana master 2 en droit public option sciences politiques. Ny taona 13 inspecteur du travail et des lois sociales teo anivon'ny école nationale de l'administration de Madagascar ary ny taona 7 maîtrise en droit public teo anivon'ny université n'Antananarivo. Raha ny andraikitra ny sahany dia anisan'ny mpikambana teo anivon'ny gouvernementa ihany koa ny tenany ny taona 13. Ny taona 13 directeur général du travail et des lois sociales teo anivon'izany départementa izany ihany. Ny taona 13 ka hatramin'ny 13 directeur régional de la fonction publique teo anivon'ny faritra Analamanga ary inspecteur du travail et des lois sociales nanomboka ny taona 13 ka hatramin'ny taona 13. Mankasitraka tompoko. Ministre ny arena Kibony tany Andriamatoa Rakotomalala Herindrainy Olivier. Manana ny mari-pahaizana docteur en système et ingénierie des projets industriels teo anivon'ny Portland State University tany Amerika sy école supérieure polytechnique teto Madagascar. Ny taona 13 diplôme d'études approfondies tamin'izany sehatra izany ihany ary ingénieur teo anivon'ny supérieur de l'école polytechnique amin'izany sehatra izany ihany ny taona 13. Marina moa fa efa ministra ihany koa mpikambana teo anivon'ny gouvernementa nanomboka ny taona 23 teo amin'izany départementa izany
ny taona 20 ka hatramin'ny taona 20 président du conseil d'administration de l'agence nationale de la filière or. Ny taona 7 ka hatramin'ny 20 dia président directeur général adjoint et directeur des relations publiques teo anivon'orinasa panafricane mining corp. Mankasitraka tompoko. Ministre ny jono sy ny toekarena manga. Andriamatoa mahatante tsy manao raty Paubert. Manana ny doctorat en océanographie, Institut halieutique et des sciences marines tany Tuliara, ny taona 4 diplôme d'études approfondies en océanologie appliquée teo anivon'izany université Zayan, ny taona 4 ary maîtrise en sciences techniques de la mer et du littoral, ny taona 20. Efa nisehatra ny département io ihany koa ny tena nanomboka ny taona 20 amin'ny ministre ny jono sy ny toekarena manga, secrétaire général de Southern African Non-State Actors Platform in Fisheries and Aquaculture, ny taona 20 ka hatramin'ny 20 ary membre du réseau des experts en changement climatique de Madagascar, ny taona 7 ka hatramin'ny taona 20. Nanomboka ny taona 4 dia mpampianatra teo anivon'ny sciences marines, pêche, économie bleue, études d'impact environnemental, antenany teo anivon'ny université ny Tuliara, ny centre université régional Androuy, institut d'enseignement supérieur Anosy ary ny université catholique de Madagascar. Marina moa fa ny taona 4 dia nahazo ny prix du leadership africain en économie bleue ny tenany ary doctorat of divinity honoris de causa teo anivon'ny River University tany Amerika. Mankasitraka tompoko. Ministre ny fizahatany sy ny asa tanana. Ramatoa Dewa Viviane. Izy dia manana mari-pahaizana ambony en marketing et gestion hôtelière, Académie de Montpellier France, ary manana ny mari-pahaizana ihany koa en conception et commercialisation teo anivon'ny Académie de Montpellier France ihany koa. Raha ny andraikitra nosahany dia présidente de la fédération des 24 chambres de commerce et de l'industrie de Madagascar, ny taona 7 ka hatramin'ny taona 13 secrétaire générale et fondatrice de la chambre de commerce mixte Inde-Madagascar, ary membre ny Comisa Business Council eo anivon'ny SADC sy ny Zelekafa ihany koa. Efa président de l'office du tourisme ny faritra Anosy nandritra ny mandat anankiroa ny tenany ny taona 20 ka hatramin'ny 40 ary vice-présidente nationale et fondatrice ny foyer na entreprendre au féminin de l'océan Indien ny taona 20 ka hatramin'ny taona 7. Mankasitraka indrindra tompoko. Ministre ny mponina sy ny firaisakina. Ramatoa Razafinjato Aurélie. Manana ny mari-pahaizana master professionnel en développement social teo anivon'ny Institut supérieur des travailleurs sociaux, formation diplômante en 2SS en éducation et formation d'adultes, ny taona 20, diplôme de conseiller pédagogique de l'enseignement secondaire teo anivon'ny école normale supérieure ny taona 27 ary manana ny mari-pahaizana CAPEN en sciences naturelles ny taona 27. Manana certificat fiofanana maromaro izay nataony ihany koa teo anivon'ny centre de médiation de Singapour ary ny plaidoyer en faveur du genre et de la paix tany Togo Afrika ny taona 10. Izy moa dia voafidy solombavam-bahoaka nandritra ny législative farany teo tao Vohibato Fianaratsoa ary conseillère spécial ny filohan'ny république ny Madagascar nanomboka ny taona 20. Efa secrétaire général teo anivon'ny ministère ny éducation nationale sy ny enseignement technique et professionnel ny taona 20 ka hatramin'ny taona 20. Ary secrétaire général teo anivon'ny vice-primature en charge du développement, de l'aménagement du territoire et du service foncier ny taona 13 ka hatramin'ny taona 15. Makasitraka indrindra tompoko.
ministry ny fampiroboroboana ny ahitao arakajy mirindra ny postra sy ny fifandraisan-davitra ramatoa Stéphanie Delmotte. Izy dia manana ny mari-pahaizana maîtrise en ingénierie commerciale, spécialité banque et assurance teo anivon'ny université de Paris 7 ny taona 3 sy 4 arivo. Manana ny exécutive MBA ny taona 12 sy 4 arivo tany à Montréal, Canada, ary nanaraka fiofanana maromaro toy ny transformation digitale du gouvernement teo amin'ny université Harvard tany États-Unis, ny project management professionnel ny taona 12 sy 4 arivo ary stratégie de communication ny taona 12 sy 4 arivo. Marina moa fa dia efa directeur de cabinet ny foloan'ny républicaine Madagascar ny taona ny tenany ny taona 7 sy 4 arivo, directeur de service partagé tany Canada ny taona 7 sy 4 arivo, country manager ny société SICPA, société anonyme tany Suisse ny taona 20 sy 4 arivo, présidente ny conseil d'administration ny orinasa Omnis nanomboka ny taona 7 sy 4 arivo mandraketrehitriny, ary coordonnateur de projet de e-gouvernance na Prodigy ihany koa teto Madagascar ny taona 20 sy 4 arivo ka hatramin'ny taona 20 sy 4 arivo. Makasitraka andrina tompoko. Ministry ny rano, fanadiovana sy ny fidiovana Andriamatoa Randria Namelasoa Lalaina, manana ny mari-pahaizana ingénieur hydraulicien ny taona 3 sy 4 arivo, DSS en analyse et politique environnementale ny taona 7 sy 4 arivo. Izy dia niasa teo anivon'ny UNICEF amina firenena maro samihafa en tant que consultant international toy ny teto Madagascar, ny tany Mali, Tchad, Gabon, Niger ary Congo ny taona 3 sy 4 arivo ka hatramin'ny taona 4 sy 4 arivo, ary consultant teo anivon'ny Banque mondiale teto Madagascar ny taona 2 sy 4 arivo ka hatramin'ny taona 2 sy 4 arivo. Makasitraka andrina tompoko. Ministry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovainjafy Andriamatoa Fontaine Max Andonirina. Izy dia manana ny bac plus 4 en administration des affaires tany Canada. Raha ny andraikitra anosahany dia mpikambana teo anivon'ny gouvernemanta teo aloha ny tenany nanomboka ny taona 3 sy 4 arivo, ary ambassadeur climat teo anivon'ny UNICEF nanomboka ny taona 3 sy 4 arivo, mpanorona ary tale général ny fikambanana bonde international Madagascar nanomboka ny taona 7 sy 4 arivo. Makasitraka indrina tompoko. Ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena Abdullah Marson Mustafa, manana ny master class en finance de marché, finance structurée, Paris France ESSEC Business School ny taona tsy voasoratra mialatsiny, manana licence en droit et sciences politiques teo anivon'ny université de Mahajanga. Raha ny andraikitra nosahany dia tale kabinetra teo anivon'ny confédération africaine de football ny taona 7 sy 4 arivo ka hatramin'ny taona 2 sy 4 arivo, directeur de compliance et gouvernance teo anivon'ny confédération africaine de football ihany tany Le Caire ny taona 20 sy 4 arivo ka hatramin'ny taona 20 sy 4 arivo ka hatramin'ny taona 7 sy 4 arivo, ingénieur produit financier Banque Société Générale Paris ny taona 7 sy 4 arivo ka hatramin'ny taona 20 sy 4 arivo, ary assistant analyste financier teo anivon'ny BSG na Banque Société Générale ihany tao Paris ny taona 4 sy 4 arivo ka hatramin'ny taona 7 sy 4 arivo. Makasitraka tompoko. Ministry ny serasera sy ny kolotsaina, manana ny mari-pahaizana ay elatsiny Ramatoa Mara Volamiranty Dona, manana ny mari-pahaizana
maîtrise en commerce international de l'école Supenet d'informatique et de gestion des entreprises, Nitona Romful Surarivo, diplôme de fin de cycle du Centre d'études diplomatiques et stratégiques na CEDS, Nitona Evatramful Surarivo, ary ankehitriny dia tamin'ny taona 2024 dia manaraka fiofanana doctorat en communication et marketing eo anivon'ny campus numérique francophone nomboka ny taona 2024. Raha ny andraikitra nosahany dia directeur de cabinet teo anivon'ny faritra Vatovavy ny taona 2024 mandraka ankehitriny, directeur général de la communication teo anivon'ny ministère de la communication des relations avec les institutions ny taona 7 ka hatramin'ny 7 directeur de la solidarité et de la responsabilité citoyenne, ministère de la population, de la protection sociale et promotion des femmes, ny taona 7 directeur de la régulation des médias auprès du ministère de la communication des relations avec les institutions, ny taona 5 ka hatramin'ny 9 directeur de l'information et de la communication auprès du ministère de la communication, de l'information et de relations avec les institutions, ny taona 20 ka hatramin'ny 10 ary directeur interrégional de la communication faritra Analamanga sy Itasy ny taona 10 ka hatramin'ny taona 20 ministre délégué misana ny gendarmerie pirenena ny général corps d'armée Rakotondrazaka Andria Tsarafara Andria Mitovy. Izy dia manana ny diplôme de l'académie militaire tao Antsirabe ary niara-nihira tamin'ny andian'ny fahavalo ny taona 770, diplôme de cours supérieur de commandement ny taona 7 diplôme de cours de spécialisation des officiers de la gendarmerie raiky amin'ny 770, diplôme de chef de section 770 ary diplôme en hautes études en administration publique teo anivon'ny école nationale de l'administration de Madagascar ny taona 770. Anisan'ny mpikambana teo anivon'ny gouvernementa ihany koa ny tenany nanomboka ny 3 efa tale général teo anivon'ny agence de transport terrestre ny ministère du transport et de la météorologie ny taona 4 ka hatramin'ny taona 20 commandant de la circonscription interrégionale de la gendarmerie nationale ny taona 20 ary commandant de la gendarmerie nationale ny taona 20 makasitraka indrina tompoko. Andiny faharoa tendrena ho secrétaire mpanjakana ary manatrika ny filan-kevitry ny ministre rehefa misy raharaha manandrify azy eo anivon'ny fiadinan'ny république miadidy ny tanàna vaovao sy ny trano fonenana Andriamatoa Andriamanoisoa Gérard. Izy dia manana ny mari-pahaizana teo anivon'ny Institut national des sciences comptables et d'administration na INSCAE ny 3e cycle professionnel en executive management tamin'ny taona 770. Manana ny maîtrise en sciences économiques teo anivon'ny université n'Antananarivo ny taona 770 ary nanaraka fiofanana teo anivon'ny école nationale des ponts et chaussées de Paris ny taona 7 ka hatramin'ny taona 9 nanomboka ny taona 20 ny tena no nandraikitra n'izany départementa izany ary nisana andraikitra maro samihafa teo anivon'ny ONU Habitat nanomboka ny taona 20 ka hatramin'ny taona 13 amin'ny responsable national de projet toy ny ONU Habitat ny programme participatif d'amélioration des bidonvilles ny taona 10 ka hatramin'ny taona 20 efa coordonnateur national ny projet foncier ihany koa appui à l'urbanisme des collectivités territoriales décentralisées ny taona 7 ka hatramin'ny taona 9 coordonnateur national ny projet foncier ny banque mondiale ny taona 9 ka hatramin'ny taona 7
ary teo anivony ONU Habitat ihany a dia efa coordonnateur des opérations foncières ny taona 7 ka hatramin'ny taona 5 mankasitraka tompoka. Sekretera mpanjakana eo anivo fiadidinan'ny repoblika miadidy ny fahavitantena ara-tsakafo Ramatoa Razana Maefa Tahianiavo Maminjatovo. Manana ny mari-pahaizana Master 2 en droit international public teo anivon'ny Université Panthéon Assas Paris ny taona 5 manana ihany koa ny maîtrise en droit teo anivon'ny Université n'Antananarivo ny taona 3 nanatrika fiofanana toy ny teo anivon'ny technologie complète du riz hybride pour Madagascar ny taona 7 fiofanana amin'ny digitalisation de la riziculture à Madagascar ny taona 23 ary teo anivon'ny École nationale de l'administration en leadership du féminin tany à Paris. Raha ny andraikitra nosany dia directeur général de l'hôtel Havana Resort et Spa nanomboka ny taona 7 mandrakakeitriny, présidente de la coopération Madaseta na Madagascar China Economic and Trade Association nanomboka ny taona 7 mandrakakeitriny, ary technicienne qualifiée dans la production et la vulgarisation du riz hybride et des semences amina faritra maromaro toy ny Sava, Itasy, Menabe ary Atsimo andrefana nanomboka ny taona 7 ka mandrakakeitriny. Mankasitraka indrindra tompoko. Andiny fahatelo, foana ary tsy manan-keritsony ireo fepetra teo aloha mifanohitra amin'izao didi-panjakana izao indrindra fa ny didi-panjakana laharana fa 720 tsipoka 27 tamin'ny fa 7 ny volana martsa 720. Andiny faefatra noho ny amiana ary araka izay voalaza ny andiny ny faefatra sy fahenina andalana faharoa ao amin'ny itsy volana laharana fa 12 tsipoka 870 tamin'ny fa 6 septambra 2017 mikasika ny fipetrakapobe momba ny lalàna ifampitondrana eto atoerana sy ny lalàna iraisam-pirenena ifampitondrany sambatan'olona dia manan-kery avy hatrany izao didi-panjakana izao raha vao vatany ampahafantarina amin'ny alalan'ny fampielazam-peo na fahita lavitra ankohatry ny famoahana azy amin'ny gazety mpanjakana ny Repoblika. Natao teto Antananarivo anio 12 aogositra 2023 ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina, ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernement Christian Tsay, mankasitraka tompoko lahy, mankatelina tompoko vavy. Ny farahetsiketsiky tokoa ny idin'ny trano ka tonga eto amin'ny fotoam-pamaranana satsika izao tompoko lahy sy tompoko vavy. Na izany na tsy izany aza nefa dia tsy hainy tsy arahaba sy irarisoa ireo rehetra voatendry ao anatin'izao gouvernemanta izao. Aleo alasana amin'ny andraikitra goavana sy masina izay antsoroanareo tsirairay avy ane ianareo. Ikapa ahitany vaniny ary andidy ahitany toniny amin'ny fanaovana lahara-pahamehana ny tombotsoa ambony ny firenena. Koa ho famaranana ny lanonan-dehibe anio ary dia isy ny fakanany sary ofisialy izay ho tanteraina ao amin'ny toerana voatokana anaovana izany. Ka eo anatrehan'izany dia angatahana ampanajana ireo namana mpanao gazety mba tsy isy ihetsika amin'ny toerana misy an'izy ireo tsirairay avy. Koa manasanareo ampanajana Andriamatoa sy Ramatoa Minisitra isany amonjy izany toerana fakana ny sary ofisialy izany. Izany koa ary no mamarana ny fotoana anio. Mankasitraka indrindra tompoko lahy, mankatelina tompoko vavy.